tonga soa eto amin'ny fandariny indray isika androany any amin'ny tapany faharoa dia mpitsara iray avy eto amin'ny TP Anosy nitondra fanazavana momba ny acte de notoriété fa mialohan'izay aloha dia arahintsika ny lanonam-pitsarana lehibe natao tetsy amin'ny Cour suprême ny latsinainy lasa teo tamin'ny fandraisana ny fiananana nataon'ny procureur général Cour d'appel Antananarivo ny fiananan'ny PPCA sy ny PCCA amin'ny Fianaratsoa ary ny fiananan'ny commissaire général de la loi ao amin'ny Conseil d'État ny fiananan'ny commissaire général du trésor public ao amin'ny Cour des comptes sy ny fametrahana azy ireo amin'ny toerany. Ny premier président sy ny procureur général ny Cour suprême nitarika ny fotoam-pitsarana ary notrony ny ministry ny fitsarana. Fotoam-pitsarana manetsiketrika anio faraika ambin'ny folo ny volana May enina amby roapolo sy roa arivo. Izay fotoam-pitsarana mizara roa lehibe ka ny tapany voalohany dia ny andraisana ny fiananana sy fametrahana amin'ny toerany Andramatoa Randiana Solo Joana izay voatendry ho commissaire général sy Andramatoa Andriamatoa Kazako Manantsotapita izay voatendry ho commissaire général ny fitahirim-bola mpanjakana. Ny tapany faharoa dia andraisana ny fiananana Andriamatoa Manjary Bienvenu izay voatendry ho toy ny mpampanoha-ambony ao amin'ny fitsarana ambony eto Antananarivo sy Ramatoa Ary Malala Marie-Laure izay voatendry ho filoha voalohan'ny fitsarana ambony ao amin'ny Fianaratsoa ary Andriamatoa Rakoto Samimanana René voatendry ho toy ny mpampanoha-ambony ao amin'ny fitsarana ambony Fianaratsoa ihany. Rehefa izay dia namaky ny andinin'ny lalàna momba ny votoatin'ny fotoam-pitsarana ny PCCS. Commissaire général ny lalàna no lehibe fampanoavana ao amin'ny filan-kevi-panjakana. Izany moa dia voasoratra ao amin'ny andinin'ny faha-valo amby roapolo amby zato ao amin'ny lalàna Fehizoro laharana 4 aotra 4 tamin'ny voalohan'ny volana Oktobra 4 momba ny fitsarana tampony. Ary ny andinin'ny faharoa amby fitopolo sy roanjato araka ny lalàna voalaza ambony ihany dia manambara fa ny commissaire général ny tahirim-bola mpanjakana no lehibe fampanoavana ao amin'ny fitsarana momba ny kaonty. Amin'ny fotoam-pitsarana azy dia nanao ny takiny avy hatrany ny PCCS. Ramatoa filoha voalohany toy izao tompoko no takinay. Takinay ny ampamakina ny mpanjakana manendry Andramatoa commissaire général ny lalàna eo amin'ny filan-kevi-panjakana eto amin'ny fitsarana tampony sy Andriamatoa commissaire général ny tahirim-bola mpanjakana izay voatendry. Takinay ny ampanaovana sy andraisana fiainanan'izy ireo ary manaraka izany dia takinay ny ametrahana azy ireo amin'ny toerany. Ary farany takinay ny andikana izay rehetra voalaza eto androany amin'ny boky natokana amin'izany. Alohan'ny anatanterana ny fiananana dia iangaviana Ramatoa lehibe mpirakitra eto amin'ny fitsarana tampony hamaky ny vidim-panjakana manendry Andramatoa Randiana Solo Joana ho commissaire général ny lalàna sy Andriamatoa Razako Manantsotapita ho commissaire général ny fitahirim-bola mpanjakana. Décret numéro 2026-985 abrogeant les décrets numéro 2024-1970 du 27 novembre 2024 et portant nomination du nouveau commissaire général de la loi après le Conseil d'État de la Cour suprême. Le président de la refondation de la République, chef de l'État, fut la Constitution, fut le texte subséquent, décrète, article 1er,
sont et demeurent abroger les dispositions du décret numéro 2024-1970 du 27 novembre 2024 portant nomination du commissaire général de la loi près le Conseil d'État de la Cour suprême et le décret numéro 2025-710 du 20 juin 2025 portant affectation des magistrats en ce qui concerne exclusivement Madame Radiana Soulou Joanna Arnou, magistrat du premier grade et nommé commissaire général de la loi près le Conseil d'État de la Cour suprême. Affectation des magistrats en ce qui concerne exclusivement Monsieur Razaf Manantsoua Tafita, magistrat du premier grade et nommé commissaire général du Trésor public près la Cour des comptes de la Cour suprême. Fait en Paranarive le 23 avril 2026 par le président de la refondation de la République, chef de l'État, Michael Rangelini. Rehefa voavaka ny didim-pitsarana manendra azy ireo dia niroso tamin'ny fianianana. Nianina fa natateraka atsakany sy andavany nandraikitra ka hitsara araka lalàna ny rariny sy mihitsiny tsy jery tavan'olona hitana sy tsy aboraka na oviana ny tsambaratelo ny dimiky ny fitsarana hitandro lalandava ny famarinana sy ny famendrena takiny mampitsara. Mianina aho fa natateraka atsakany sy andavany andraikitra ka hitsara araka ny lalàna ny rariny sy mihitsiny tsy jery tavan'olona hitana sy aboraka na oviana ny tsambaratelo ny dimiky ny fitsarana hitandro lalandava ny famarinana sy ny famendrehana takiny mampitsara. Arke bevara. Zai. Vermalu. Zai. Jambaranay favoalay ny fianianana sy naonareo. Izao ary dia engavina ianareo andray ny toerana ary fandimby anao ny lateny foy. Matoa misy ny fitoriana ety amin'ny Conseil d'État dia misy faharariana eo amin'ny mpitory sy ny sampandraram-panjakana voakasika ka hitondra fanavozana lehibe ny commissaire général de la loi vao napetraka. Ho amin'ny filan-kevi-panjakana manokana ny fanafodon'ireo manana amin'ny marary dia amin'ny fametrahana ny lalàna ho fampiarana sy fanajana. Fa tsy ho tanteraka hatramin'ny izany raha tsy ao ny fanekena avy amin'ny andany sy ny ankilana fa manana ny asiny hididim-pitsarana. Koa rehefa manana ny dossier ny asan'ireo andraikitray amin'ny audience dia manazava sy mampatsara ny fisian'ny lalàna velona ho vahaolana amin'ny ady. Azavainay zany ny cas omeny diagnostika ary atolotra ny traitement. Rehefa avy mihaino fanazavanay ny sampanamaboaka didy izany hoe ny finoana fitsarana sy ireo mpiasa miaraka aminy dia mivoaka ny ordonnance izany hoe didim-pitsarana. Mametraka fanampy sy vina ny commissaire général ny lalàna vaovao. Fitsarana fitaratra amin'ny aitarika sy aitatana ary aitao eo amin'ny firenena. Izany dia ho amin'ny vahoaka malagasy satria amin'ny anarany raha teo no amoahana ny didim-pitsarana. Mendrika ny anana filan-kevi-panjakana modely sy madio ny malagasy. Azonay antoka fa fampandrosoana Madagasikara izany. Ary ho fantsina ho amin'izany ny tena. Efa misy raha teo ny paikady estetika na plan stratégique ny volavolainay mikasika an'izany. Nametraka ny vina sy ny fanamby ihany koa ny commissaire général ny teti-bolam-panjakana. Izy no miantoka ny fanajana ny lalàna sy ny paikady eto anivon'ny fitsarana, ny fampandrianana araka ny tokony izy, ny asan'ny fampanaovana eny amin'ny fitsarana ara-bola isaky ny revi-paritany ary mandraikitra ihany koa ny fanaramaso ny fanatanterahana ireo didy amin'ny fitsarana. Ny politika ankapobeny fanjakana dia miantsontsika hanolona fitsarana manakaiky hatramin'ny vahoaka raha izy sy madio ary mifantoka kokoa amin'ny vokatra hita maso sy azo sampaitanana ho an'olom-pirenena. Ao anatin'izany indrindra no ametrahanay an'ireo soldaranay efatra ireto olahara-pahamehana. Fanafandianana ny fitsarana ny kaoty araky ny andraikitra izay manandrika anay. Fanamafisa
fandraisana ny fanaraha-masony fanatanterahana ireo tolo-kevitra sy tilevoaka fitsarana, fanamafisana trano mamadiana ny asa sy ny fanarahana ny fetry raisam-pirenena, anisan'izany ny fampirindrana ny asan'ny fampanavana eny fitsarana raha-boa isaka mifaritany, ary farany dia fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo androm-panjakana sy fiarahamonina rehetra satria tsy afaka mandeha ny fitsarana mombany kaonty. Ilaina ny fiara-metana amin'ny sampana rehetra atao fitsarana sy amin'ny lavitra hafa ara-panjakana na ny fiarahamonim-pirenena mba azahoana vokatra amin'ny toetra. Fa raha tsy misy tsony tamin'ny fampanaovana ambony dia ambaranay ary fampifarana fitao-pitsarana manetsiketsika izay nandraisana ny fiandrianana sy fametrahana amin'ny toerana andramatoa Andriana Sojoana, komisera minisy, komisera général lalàna sy andriamatoa Kazako Manantsoa Davida, komisera général Kaimbola Fanjakana. Rehefa vita ny an'ny commissaire général de la loi sy ny commissaire général du trésor public dia niroso tamin'ny fiananana ihany koa ny PGCA Antananarivo, ny PPCA sy ny PGCA fitsarana ambony Fianaratsoa ka nanao ny takiny avy hatrany ihany koa ny PGCS. Ramatoa voalohany takinay ny ampamakina ny mpanjakana manengy ny lehibe fampanaovana fitsarana ambony eto Antananarivo, ny filohan'ny filoha voalohany fitsarana ambony sy ny lehibe fampanaovana ao fitsarana ambony ao Fianaratsoa. Takinay ny ampanaovana sy ny andraisana ny fiainanan'izy ireo, ary farany dia takinay ny andraisana izay rehetra ny trano eto androany ao amin'ny boky firaketan-draran'ny fitsarana tampony mba ho jerena sy ilaina amin'ny fotoana izay ilana azy. Fampiarana ny antokaraiky amin'ny roapolo misy volana larana ka misaotra 10 sy 10 tamin'ny marsa 10 sy 10. Izay taky ny anavoazany ireo mpitsara voateny. Gandavinanao raha matoa lehibe takizara atao fitsarana tampo amatiny didi-panjakana manendy anandrimatoa manjany bienvenu hotony fampifanoa ambony ao amin'ny fitsarana ambony Antananarivo sy didi-panjakana manendy Andramatoa ary malala Marilor ny filoha voalohany fitsarana ambony amin'ny Fianaratsoa ary ny didi-panjakana manendy an'Andriamatoa rakoto samy manana rene hotony fampifanoa ambony ao amin'ny fitsarana ambony ao Fianaratsoa. Rehefa voavaky ny greffier en chef ny Cour suprême ny didi-panjakana manendy azy ireo dia niroso tamin'ny fiananana koa izy ireo. Fanatantera antsaka misy andavany ny andraikitro ka hitsara araky ny lalàna ny rariny sy ny hitsiny tsy hijery tavan'olona tana setramboraka naoviana ny tsiambarantelo ny diniky ny fitsarana hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrehana takiany mahampitsarana. Ienena fanatanteraka antsaka ny sy andavany andraikitro ka hitsara araka ny lalàna ny rariny sy ny hitsiny tsy hijery tavan'olona hitana sy tsy amboraka naoviana ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrehana takiny mahampitsara. Inina fa natanteraka antsaka sy andavany ny andraikitro ka hitsara araka ny lalàna ny rariny sy ny hitsiny tsy hijery tavan'olona hitana sy tsy amboraka naoviana ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana hitandro lalandava ny fahamarinana sy ny fahamendrehana takiny mahampitsara. Zay. Acho que é bem. Zay. Zay. Ny PGCA Antananarivo dia napetraka tamin'ny terina avy hatrany taorian'ny fiananana izay nataony. Fa ny androany dia andray paozaky ametrahana ny fomba manetriketrika hitonia mpampanoa ambony eto Arivo fitsarana ambony eto Antananarivo. Fe mahafaty sy ananja ahitanmana fivoy asena monja ary ompitanana tsara sy mendrika ny ianao. Article 2. Conformément à l'article 130 de la Constitution, M. Manzan Bienvenu y
immatricule 262 898, magistrat du premier grade et nommé procureur général près la cour d'appel d'Antananarivo. Et nous rappelons, Monsieur le procureur général, André Pereira, m'a tenu par le nom et izay ny fianianana sy ny fametrahana ny CGL, CGTP, ny PPCA Antananarivo, ny PPCA sy ny PGCA Fianaratsoa. Mpitsara-pamoaka didy avy eto amin'ny TP Anosy no hitondra fanazavana mahakasika ny acte de notoriété. Faly miarapa ny mpijery ny televiziona malagasy manaraka ny fandaharana Sosy Lalàna. Misy karazan'ireo ny acte de notoriété. Rehefa miresaka acte de notoriété zay dia misy karazany roa aloha ny acte de notoriété tsara ho fantatritsika. Amin'ny teny gasy ny acte de notoriété dia fanamarinana mahampandova izay ho velabelarintsika androany, fa misy ihany koa ilay acte de notoriété amin'ny resaka fanambadiana ilay atsotsika hoe soram-piankohonana ara-vavolombelona izay tsy ho resahantsika fa tsara fantarina fotsiny. Inona ny atao hoe fanamarinana mahampandova? Ny fanamarana mahampandova dia atota taratasy ofisialy manamarina fa olona iray na olona maromaro dia mpandova ara-dalàna an'olona iray efa nodimandry. Izany hoe io taratasy io zany no milaza hoe izavy ireo olona mananjoa andova ny fananan'ilay maty. Rehefa inona no ampiasaina ny fanamarinana mahampandova? Ilaina ny fanamarinana mahampandova rehefa mamindra tany trano na fananana an'ilay olona nodimandry. Rehefa manokatra na manakatona compte banque n'ilay olona maty dia ilaintsika izay fanamarinana mahampandova zay. Rehefa manao fizarana lova ara-dalàna na rehefa manao taratasy ara-panjakana mifandraika amin'ilay fananan'ilay maty zay dia mila ny fanamarinana mahampandova isika. Inona avy ny dingana raina raha tianao izay fanamarinana mahampandova izay? Io fanamarinana mahampandova io dia afaka ataontsika eny anivon'ny commune na eny anivon'ny notaire na mangataka lalàna koa isika hanao izany ety anivon'ny fitsarana. Entina zany ireo taratasy rehetrarehetra mikasika an'ilay olona nodimandry, ny kopina hafatezana, ny acte de décès, ny bokim-pianakaviana raha misy, ny karapanondro, ireo taratasy rehetra ilaina mikasika izany dia vavolombelona efatra no ilaina rehefa hanao an'izay fanamarinana mahampandova izay. Ireo vavolombelona ireo dia olona mahafantatra tsara ny fianakavian'ilay maty, mety hoe mifanolopodorindrina ary olona feno raika amby 20 taona no mijoro vavolombelona. Azo angatahana fanafoanana ve na fanotsiana ny fanamarinana mahampandova? Azo ataontsika ny mangataka fanafoanana na fanotsiana ny fanamarinana mahampandova fa ety anivon'ny fitsarana isika no manao izay. Ohatra mety hanaovantsika an'izay raha ohatra ka misy olona tsy tafiditra ao anatin'ilay fanamarinana mahampandova nefa mpandova izy dia afaka angatahantsika ny fampidirana ny anarany ao. Rehefa misy ady lova, rehefa misy olona manohatra ny lisitry ny mpandova izay voasoratra ao dia afaka mangataka hoe angatahako foanana io taratasy io fa tsy marina, na hoe rehefa misy olana lehibe amin'ny mara-dalàna na tsy io fanamarinana mahampandova io dia afaka entintsika ety anivon'ny fitsarana mba rahatonga voalohany ny raharaha. Noho izany dia afaka hovaina ny fanamarinana mahampandova. Tsy taratasy raikitra tsy azo ovaina akory ny fanamarinana mahampandova fa tanisa fotsiny ihany ireo izay heverina fa mpandova. Dikan'izay dia hoe azo ahitsy izy io raha misy proof mazava azo foanana izy io rehefa tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Toa inona ny paikady arahina raha te hangataka hiditra ao anatin'ny taratasy fanamarinana mahampandova? Manao fangatahana ety anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany isika miaraka amin'ny proof rehetrarehetra manamarina fa taranak'ilay olona io isika nefa tsy tafiditra ao anatin'izay fanamarinana mahampandova izay ka ny proof tombona indrindra dia ny kopia na aterahana izay ny tena proof manamarina fa zanak'io olona io isika sy ny taranaka. Dikan'izay dia tehirizina tsara zany ireny kopia na aterahana ireny fa sarobidy sy sarobady loatra. Izavy ireo olona manana zo ho mpandova. Araky ny lalàna 20 tsipika 4 tamin'ny 4 Jolay 20 momba ny fandovana didimpananana sy fanolorana dia
misy zany a lisitra ireo a voalaza fampandova rehefa tsy nanao didimpananana ny olona anankiray maty. Tsara ho fantatsika moa fa rehefa miditra ao anatin'izay resaka lova zay isika dia ny fanontaniana voalohany mipetraka dia ny hoe nanao didimpananana ve ilay olona sa tsy. Ka rehefa nanao didimpananana izy dia izay voalaza ao anatin'izay didimpananana izay zany no mandova azy. Raha ohatra moa ka tsy nanao an'izay didimpananana izay izy na nisy fananana tsy voasoratra tao anatin'izay didimpananana izay dia eo isika no mampiasa an'ilay voalaza ny 9/12 lalàna voalaza teo izay milisitra ny filaharan'ireo mpandova mitomboka any amin'ny zanaka zafikely dia hatrany dia ao anatin'izay no misy an'ilay filazana hoe any amin'ny laharana fahavalo no misy ny vady. Nahoana ny any amin'ny laharana fahavalo misy ny vady amin'ny filaharan'ireo mpandova. Ny tsara ho fantatsika aloha dia ny olona anankiroa rehefa mivady dia misafidy izy ireo ny atao hoe lalàna ny fanambadiana na hoe régime matrimonial. Dia rehefa mivady zany ny olona anankiroa dia anontaniana izy hoe manana lalàna fanambadiana ve nareo na nanao contrat mikasika an'izay. Dia rehefa tsy nanao moa izy ireo dia zaramira zany no miatra zany hoe misasaka anankiroa mitovy ireo fananana iombonana. Dia rehefa zaraina roa mitovy izay fananana iombonana izay dia ilay 50% iny zany no hiadivana amin'izay rehefa avy eo hoe ho aniza iny 50% iny. 50% le monsieur le rangahy dia ny 50% ny ramatoa. Ka raha maty ilay ramse dia ilay 50 isanjato anjarany iny zany raha ohatra izy ka tsy nanao didimpananana dia miatra amin'izay ilay filaharana andresantsika teo hoe ny zanany aloha mandovana iny raha ohatra zareo ka niteraka ny zafikely any amin'ny laharana fahavalo vao misy an'ilay vady satria ilay vady raha teo efa nahazo an'ilay 50 isanjato ny resantsika teo. Zay zany no mikasika an'iny izay lalàna zay moa dia napetraka mba hiarovana ny resaka famonoan'olona aorianan'ny fanambadiana hoe mivady ny olona anankiroa dia mifamono dia mandova ilay vady rehefa avy eo izay fahendrena zay no nananan'ireo mpanao lalàna antsika dia manaraka an'izay isika. Azo akena ve ny zanaka tsy voasoratra ao anatin'ny bokim-pianakaviana hiditra ao anatin'ny fanamarinana mahampandova? Azo ekena daholo hiditra ao anatin'ny fanamarinana mpandova eo rehefa voapirofo fa tena mpandova azy tokoa. Zany hoe eken'ilay iray zany na ilay reny ara-dalàna niteraka azy fa zanany io na hoe misy pirofo hafa entiny zany manamarina fa tena zanany tokoa ohatra hoe copinaterany milaza fa tena zanany tokoa io olona io nefa tsy voasoratra anaty bokim-pianakaviana dia efa pirofo zany zay fa zanany izy dia azo soratana ao anatin'izay fanamarinana mahampandova izay. Ny zanaka ivelan'ny fanambadiana ve afaka mandova? Lalàna 63/022 mikasika ny filiation araka ny 9/20 dia milaza fa ny zoan'ny zaza teraka ivelan'ny fanambadiana na ny enfant adultérin dia zo ara-tsakafo iririany 3 alimentaire. Zany hoe tsy mandova ny zaza teraka ivelan'ny fanambadiana na enfant adultérin dia tsy misoratra ao izy zany satria arak'izay hoe tsy mpandova izay. Zay mahatonga ny lalàna mametraka foana zany hoe isika rehefa te hiteraka dia tsara miditra anatin'ny ara-dalàna foana hoe mivady dia teraka ao anatin'izay fanambadiana zay na hoe zaza teraka talohan'ny fanambadiana dia mivady le ray aman-dreniny avy eo dia lasa ara-dalàna ho azy le zaza. Fa raha vao teraka ivelan'izay fanambadiana zay zany na hoe tao anatin'izay fijangajangana zay dia tsy ara-dalàna zay dia tsy eken'ny lalàna tsy eken'ny fitsarana tampony arak'ireo didy fakatahaka ho mpandova aloha hatreto ny zaza teraka ivelan'ny fanambadiana. Inona avy ny andraikitry ny mpitsara manoloana ny adilova? Ny mpitsara zany dia manamarina izay zo ara-dalàna zay hoe mpandova ve ity olona ity sa tsy. Manapa-kevitra ihany koa ny fitsarana hoe izavy ny mpandova mandamina ny resaka fizarana ihany koa ny fitsarana. Ka inona ny tokony ataontsika hisorohana an'izay resaka adilova izay dia ny afatra zany dia hoe tsara avaozina foana ny bokim-pianakaviana rehefa mizaza teraka dia soratana ao anatin'izay bokim-pianakaviana zay tehirizina tsara ny copinaterana zay tena sarobidy araka ny voalazako teo soratana ara-dalàna ny fanambadiana mba ho ara-dalàna daholo izay zavatra rehetrarehetra teraka ao anatin'izay fanambadiana zay ary tehirizina tsara ny taratasy rehetra zay no fisorohana ny olana amin'ny adilova. Zay no azo nampitaina tamintsika indray mikasika ny fanamarinana mahampandova dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. Veloma tompoko.
Jamani choka hiyo sana